mianatra eo tongotrao. Emisauchanao Jesu malalo chachizao futona mamizao yanaranai antunguchao izai pianachao kuambitenenare Jesu malalo izai ainuchalanao kahirote nyavyamina itwechapechaka wampunaya kuambitenenare Jesu malalo izahai ainuchalanao kahirote nyavyamina itwechapechaka wampunaya irote nyavyamina itwechapechaka wampunaya. Salama tsara daholo ve zazaminony sy zazaboto fa alidray tafaraka aminareo amin'izao sabata izao dia kokoa daholo nareo rehetrarehetra dia hiaraka hisaotra an'Andriamanitra aloha isika no tahina ange isika nandritra ny nemana nandritra ny herinandro dia tsara raha mba misaotra an'Andriamanitra dia ka manandray tanana ahondrika aloha akipo maso tsisy mijerijery hiaraka vavaka isika. Jesosy misaotra anao zahay fa tianay foana ianao dia miaro anay ianao dia omenao fotoana zahay mba hianarana ny teninao dia mba ho mpiaino tsara zahay rehetra amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Anatiny sy ivelan'ny tranomaizina. Izay ny lohatenin'ny tantarantsika. Hianatra lesona vaovao indray izany isika izao anatiny sy ivelan'ny tranomaizina. Ny tsenjerintsika ao amin'ny asan'ny apôstôly 12 dia andininy 5. Ny fiangonana naherina angataka tamin'Andriamanitra ho azy. Ny fiangonana naherina angataka tamin'Andriamanitra ho azy. Andao hoe averina 1, 2, 3. Ny fiangonana naherina angataka tamin'Andriamanitra ho azy. Ho aniza reo eno tsara inge ny tantarantsika dia azonareo ilay izy rehefa avy eo. Nisafin'ny tanan'ny Heroda mpanjaka ratsy fanahy. Nanao teti-dratsy izy. Tia novongorana ireo mpino an'i Jesosy. Io Petera mitoroteny io no samborina manaraka. Mpiambina ho Heroda mpanjaka ny antsoantso. Mpiambina nanaraka moramora ireo miaramila ny sambotra azy Petera. Nofatorany tamin'ny rojo vy teo afovoan'ny miaramila roa Petera rehefa tonga tao an-tranomaizina. Nangeja ny sandrin'i Petera ny rojo vy nefa tsy nitaraina izy. Nipetraka teo amin'ny vato mangatsiaka izy ka niankina tamin'ny rindrina. Nakipy ny masony ka natory izy. Maro tamin'ireo mpino no niazakazaka ho any amin'ny trano ny renin'i Jaona Marka. Matetika no miara-mivavaka ao izy ireo ka io ny toerana tao mety indrindra hivavahana ho an'i Petera. Nivavaka ka nivavaka ireo mpino. Nivavaka hatramin'ny alina be izy ireo. Nisy hazavana nanjelatra tapoka teo amin'ny efitra nisy an'i Petera tao am-ponja. Rokapokapohy ny anjely ny soroko Petera. Aingana, mifoaza hoy ny anjely ary tapaka ilay rojo vy teo amin'ny ato-tanany. Anaovy ny kapanao, anaovy ny akanjo mafana ka
andao anaraka. Nakatoy izay nilazaina tamin'ny Petera, to nanofy ny fiheverany tenany. Nandalo teo amin'ny miaramila andian'ny roa Petera sy ilay anjely ka tonga teo amin'ny vavahady vy nivoaka any amin'ny arabe. Nivoa azy ny vavahady ka niara-nivoaka ny tranomaizina Petera sy ny anjely. Nanjavona ilay anjely avy eo. Nakipy ny Petera ny masony ary nahirany indray. Tena teo amin'ny arabe tokoa izy. Tena marina hoy izy niteny-drery. Nandefa anjely anampiany tompo. Mandehana faingana tany amin'ny tranony reniny John Mark Petera ka nandondona teo am-baravarana. Irôda ilay mpanohy vavy tonga teo. Nandreny feon'ny Petera izy nefa tsy novohainy varavarana fa niazakazaka niverina any an-trano indray izy. Ao velany ao Petera hoy izy niantsoantso. Nijeren'ny Rôda ireo naman'i Petera, tsy marina izany hoy izy ireo. Tsy mitombony izany. Marina tokoa, tena marina hoy Rôda taminy. Rehefa novohain'ny olona ihany no nifaran'ilay varavarana dia nisy olona iray nisintona ny Petera ka nampiditra azy tao an-trano. Faly sy nioraka ny mpino. Nivavaka indray izy ireo avy eo. Nideran'ny tompo ireo fa niaino sy namaly vavaka nataony izy. Manonona ny fahasavan'i Jesosy ho amin'ny ankizy kely rehetra amin'ity sabata mahafinaritra ity. Eny tokoa ankizy, izy eny hanamasina antsika sy tahantsika manokana. Ny lohahevitra fahaefatra moa izany no handeha iarahantsika mamerimety indray, izay mitondra ny lohateny hoe miaino aho. Miaino aho. Ny andalan-teny izay nataontsika tsenjery indray izany dia hitantsika eo amin'ny Samuel voalohany toko 7:7. Samuel voalohany toko 7:7 manao hoe mitenena Jehova ô fa miaino ny mpanomponao. Mitenena Jehova ô fa miaino ny mpanomponao. Samuel voalohany toko 7:7. Tiany Jesosy tokoa tsika rankizy namako. Raha toa ka manolo tena mandrakariva, vonina iaino sy akatoa ny antso sy ny hafatra rehetra izay ampitainy amintsika. Ary izany indrindra no asehon'ny tantarantsika androany dia tsy inona izany fa ny tantaran'i Samuel kely. Andao ary anaraka izany tantara izany indray isika. Movefa nisy fotoana nandrenireninao ny antsonao ianao, kanefa nilaza ianao avy eo fa tsy nandre. Ny mifanohitra amin'izany no nitranga ao amin'ny tantarantsika ny rankizy. Nandre feo ny antso azy Samuel ary niezaka ny hamaly izy. Valimbavaky ny reniny avy amin'Andriamanitra ilay zazalahy kely. Nivavaka mba ahazo zanaka lahy mantsy ihany ary dia nanome toky an'Andriamanitra izy fa ho atolony an'Andriamanitra ny zanany mba ho lasa mpanompony. Dia izay tokoa angeny nataony fa nety ny zanany lahy kely dia tsy iza izany fa i Samuel mba hipetraka hiaraka amin'ny ely tao amin'ny tempoly. Lasa nifandray-po tanteraka i Samuel sy ilay mpisogona efa antitra rankizy. Tia manompo sy be fitiavana i Samuel, tsy nisy ray fatrapitiany zanan'ilay mihoatra noho ny fitiavany ity lehilahy antitra ity andra zazalahy kely. Rehefa ny hanahazo taona ely dia feno tebotebo sy alahelo ny fony noho ireo toetra ratsy izay nasehon'ireo zanan'ilay. Nitodika tany amin'ny Samuel izy mba ahazo fiononana. Lasa fifaliana sy fahafinaretana ho an'ilay mpisogona efa antitra ange Samuel. Ary Samuel koa dia tsy andaniny dia tena tia ity lehilahy antitra ity. Ary tamin'izany andro izany efa nahalana ny tenin'i Jehova. Tsy nisy fahitana ny seho loatra. Kanefa tsy ela akory taorian'izay dia niteny tamin'i Samuel tamin'ny fomba tena tsy mahazatra Andriamanitra rankizy. Indray alina dia natory teo ambony fandriany ary ely, ary Samuel ihany koa dia nitsotra ny ala sasatra tao anefitranony. Efa nanomboka resy tory iny izy no injao tapitapoka teo
nandreo feo niantso azy ilay sasalanana hoe Samuel. Niarina aloha Samuel, mbola nieritreritra ny fanilo teo akaikiny teo, ny zavatra ilany Ely azy ve? Nitsangana izy ary lasa nakany amin'ilay efitrano Ely. Ity aho, hoy izy tamin'ny Ely. Efa niantso ahy ianao, fa hoy Ely namaly azy. Tsy niantso anao aho, mandeha hanamandry ihany. Nandeha nitsaitsaika niverina tany am-pandriany ary rakizy Samuel. Tena azoko antoka nefa hozy izy fa niantso ahy Ely ka. Hoy izy tao anakapo sady nakipy ny ano-masony. Tena andre feo indray anke izy. Samuel, Samuel. Teny arina indray ilay zasalakely. Mijery manodidina izy. Nitsangana haingana avy teo am-pandriany izy ary lasa indray izy ange niasakasaka nakany amin'ny efitrano Ely. Ity aho fa miantso ahy ianao, hoy izy tamin'ny Ely. Tsy niantso anao anaka, andeha mandry ihany, hoy navaliny Ely. Niverina tany am-pandriana ary Samuel. Tena azoko antoka fa nandriany Ely aho teo hoy izy tany nieritreriny sady nisisika tao anatin'ny lamba firakofany indray izy rakizy. Samuel, Samuel, hoy indray ange ilay feo nitsambikina niala avy tao am-pandriany mihitsy rakizy Samuel ary lasa indray niasakasaka nakany amin'ny Ely. Ity aho, hoy izy niteny moramora. Efa niantso ahy ianao. Tsy niantso anao aho, hoy Ely. Raha namaly Samuel. Teo vao azon'ny Ely an-tsaina rakizy fa Andriamanitra no miteny amin'ny Samuel. Noho izany dia hoy izy tamin'ny Samuel, andeha mandry ihany. Ary raha tahiny ka mbola miantso anao izy dia valia hoe mitenenao Jehovah fa miaino ny mpanomponao. Teniteny tamin'ny Samuel indray rakizy Jehovah ary Samuel namaly azy arak'izay efa nolazainy Ely. Dia hoy Jehovah, indro izao anao zavatra amin'ny Israely ka izay rehetra mandray izany dia hangitsikitsika ny sofiny roa. Ary amin'izany andro izany dia ho tantaraiko amin'ny Ely izay rehetra voalazako ny amin'ny taranany. Satria nanao zavatra mahatsiravina ny zanany lahy. Akona sady tena nalahelo angerakizy Samuel. Nanao ny raharaha fanaony mahazatra izy rehefa tonga amin'ny maraina. Natahotra izy ilaza amin'ny Ely ny zavatra izay nambakan'Andriamanitra taminy. Tsy ela nefa dia tamina nanatona azy Ely. Ary nanatona azy hoe inona ny zavatra nolazain'i Jehovah taminao anaka? Masina ianao asa feninao ahy. Tena ambaran'i Samuel azy avokoa izay rehetra nolazain'i Jehovah. Fantatry Ely tamin'izay fa nataon'Andriamanitra mpitondra ny hafan'i Samuel. Tamin'io alina io no nanomezan'Andriamanitra ny Samuel ny hafatra voalohany tamin'ireo hafatra marobe izay mbola ampitainy amin'ny vahoakan'Andriamanitra rakizy mandritry n'ireo taona maro mifandimby aty aoriana. Tena mpanompon'Andriamanitra marina tokoa ry Samuel nandritra ny androm-piainany manontolo. Tian'Andriamanitra ary tia nanompo an'Andriamanitra izy. Azonao atao ihany koa no ho tonga mpitondra ny hafatr'Andriamanitra. Afaka mizara amin'ny hafa ny zavatra lazain'Andriamanitra aminao ianao araka ny anaranao ny teniny dia ny Baiboly izany. Miarabantsika tanora zandry indray ary. Andeha indray ary sika merina ny lesona izay nianarantsika nandritra ny herinandro dia ny lesona fahaefatra izany. Lohateny izay nomenantsika ho ataontsika tsy anjery dia ny hoe mpiatafika mahery vaika. Manana toko sy andiny koa isika izay natao tsy anjery nandritra ny herinandro, somary lavalava nefa tsy mampanina fa mino fa nareo kosa efa mahay. Fa izaho hamaky androany. Ao amin'inona moa misy an'ilay izy? Mpanjaka voalohany toko fahavalo andininy fahatelo amby roapolo. Mpanjaka voalohany toko fahavalo andininy fahatelo amby roapolo. Nareo anao tsy anjery za naraka nareo amin'ny famakiana dia hoe ry Jehovah Andriamanitra ny Israely eo, tsy misy Andriamanitra tahaka anao na amin'ny lanitra ambony na amin'ny tany ambany, izay mitandrina ny fanekenao sy ny famondramponao ho an'ny mpanomponao izay mandeha eo anatrehanao amin'ny fony rehetra. Vavaka nataon'i Solomona izany tsy anjery izany.
Ary hitantsika fa ny lesona izay nianarantsika nandritra ny herinandro dia mahakasika an'izay vavaka nataon'i Solomonina izay tamin'ny fanokanana ny tempoly izay naoriny ho ametrahana indray ilay fiara-fanekena, ny fanaky ny taberna kely rehetra, dia mba tsy ho amin'ny trano lay intsony indray izany izao ny fanak'Andriamanitra fa anatina tempoly lehibe sy tsara indrindra izay naorin'i Solomonina. Tao anatin'ny fanokanana izany tempoly izany dia nisy fotoam-pifaliana lehibe ary fanamasinana lehibe, nanamasina ny tenany avokoa ny olona tsirairay avy, ny ory, ny bebaka ary nanetry tena teo anatrehan'Andriamanitra avokoa ny zanak'Israely rehetra. Tao anatin'izany no nanaovan'ny Solomonina vavaka izay nandona ny foniny rehetra ary vavaka izay tsaroany ny olona rehetra ary mandraka ankehitriny rehefa misy fanokanana fiangonana ary dia mbola atao izany vavaka Solomonina izany. Rehefa nivavaka Solomonina dia nanome voninahitra an'Andriamanitra aloha izy voalohany indrindra satria mendrika ho an'Andriamanitra izany. Ary avy eo izy dia nisaotra an'Andriamanitra noho ny valim-bavaka rehetra izay nataony ho an'ny zanak'Israely, ho an'ny firenena manontolo ary ny famelan-keloka izay nataon'Andriamanitra tamin'izy ireo. Avy eo izy nangataka tamin'Andriamanitra mba hahaizany vahoakany mifampitondra izy samy izy, mba hifampitondra andrariny izany sy amin'ny fitiavana. Avy eo dia nifona ho an'ny zanak'Israely, noborahany tamin'Andriamanitra ny eloko reto fireneny reto. Dia avy eo izy nisaotra an'Andriamanitra noho ny fitarihany sy ny zavatra rehetra izay mbola ho ataony. Izany vavaka izany dia mbola modely ho antsika ankehitriny ary isika ihany koa dia mba ho mpitaritafika mahery tia mivavaka tahaka ny Solomonina. Ny zavatra lehibe izay noraisintsika ihany koa tao anatin'iny lesona iny dia ny fivavahana ho an'ny hafa. Tena zava-dehibe ny mivavaka ho an'ny hafa ary Solomonina dia nanome modely ho amin'izany. Nitalao izy, nitaraina izy ho an'ny vahoaka rehetra ary tsy ho an'ny mpiray firenena aminy ihany fa ho an'ny vahiny izay monina eny amin'ny manodidina eny ihany koa. Zava-dehibe ny fitondrantsika mivavaka ireo namantsika, eny fa na dia ny fahavalontsika ary. Niza dia afaka hoentintsika mivavaka ary izay no voalaza ao amin'ny tsianjerintsika fa Andriamanitra tokoa dia mitandrina ny fanekeny sy ny famindram-pony ho an'ny mpanompony izay mandeha eo anatrehany amin'ny fony rehetra. Mihaino vavaka Andriamanitra rehefa manetry tena eo anatrehany isika ary mametraka ny fontsika amin'Andriamanitra dia mihaino izy. Rehefa mivavaka ho an'ny hafa ihany koa isika dia mihaino izy. Zava-dehibe izany. Mino fa nitondra lesona ho antsika izay ary nitondra fanapahan-kevitra ho antsika ihany koa mba hivavaka ho an'ny hafa sy hivavaka ifampiresaka amin'Andriamanitra mandrakariva satria Andriamanitra mahery Andriamanitra. Hitantsika tao amin'ny lesona fa nanatrika teo Andriamanitra. Nampisehoan'Andriamanitra mihitsy fa hoe eo izy, na tamin'ny alalan'ny rahona nameno ny trano izany, na tamin'ny alalan'ilay afo avy any an-danitra izay nandoro an'ireo fanatitra ireo. Dia nasehony fa teo izy. Dia afaka manana antoka koa isika amin'izao fotoana izao fa rehefa mivavaka aminy dia eo izy manatrika antsika izy. Izay ary ny lesona izay nianarantsika tamin'ny iny herinandro iny. Mino fa anapa-kevitra isika hivavaka sy hivavaka ho an'ny hafa ihany koa. Mirary soa antsika tsirairay avy. Mandra-piaona indray ary. Fivaliana no hiarabanan'ny tanora mantoanto rehetra natratra izao fotoana izao indray izay hamerenantsika ny lesona fahaefatra izay nianarantsika tamin'ny herinandro iny izay mitondra lohateny hoe andro farany tafody ihany.
ny lesontsika dia mampianatra indrindra manomana antsika ny amin'ny tsy tokony hahavariana antsika intsony eto amin'izao fiainana izao fa iomanantsika andeha ody amin'izay dia hoe tafody ihany ve ny jejery dia eo amin'ny lioka toko fa 1:20 ka hatramin'ny 20 andeha rahantsika mamerina izany izay ahitantsika ny zavatra iseho mialoha indrindra izany vehivin' Jesosy izany. Ary izy famantarana eo amin'ny masoandro sy ny volana ary ny kintana. Ary ety ambonin'ny tany dia izy fahorian'ny firenena amin'ny fahaverezan-kevitra noho ny firondrona ny ranomasina sy ny fanonjany ka ho reraka ny fon'ny olona noho ny fahatahorany sy ny fiandrasana izay zavatra ho tonga ambonin'ny tany. Fa ny herin'ny lanitra dia hozongozonina ary amin'izany andro izany dia ahitany zanak'olona avy eo amin'ny rahona mikery sy voninahitra lehibe izy. Ary raha vao miandoza ny zavatra izany dia miandrandra ka sandrato ny lohanareo fa manakaiky ny fanavotana anareo. Izay ilay jenjery izay mampiomana antsika sahady amin'izao vanim-potoana izao. Maro be ireo famantarana ny fiavian'i Kristy izay efa miseho ary efa tena hatombotra dia hatombotra ny fiverenan'i Jesosy ka vonina ve ianao? Nilaza tamintsika Jesosy mba hiambina sy hiomana mandrakariva amin'izany fotoana hiviany izany satria tsy fantatsika ny ora na ny fotoana izay hiviany fa ny azontsika atao dia ny miomana mandrakariva ary tsy ho variana mihitsy ao anatin'ny fotoana rehetra fa omalina hatrany ka hiambina hatrany andrao amin'ny fotoana izay atoriantsika na tsy mahafeno solontsika tahaka an'ireo virjina 5 adala amin'izay fotoana izay ny mety hiavian'ny tompo dia tsy ho tafody isika fa izay no anentanana antsika mba hiomanantsika mandrakariva amin'ny fiaviany. Taddio fa nitarina ny fotoana ny fahasoavana mba hahafahantsika miomana. Maro be ny zavatra mitranga rehetra izay efa manambara amintsika fa akaiky ny fotoana kanefa dia nomena fotoana isika mba hahafahantsika ho vonina tsara amin'izany fiaviana izany. Taddio fa tsy maintsy hiverina izy ary hamongotra ny fahotana rehetra sy hamonjy antsika dia handray antsika ho any aminy. Efa te hamihina mafy antsika io Jesosy zokintsika io izay maty mba hamonjy antsika dia ahoana ny fiomananao? Vonina ihany koa ve ianao raha ho avy tsy ho ela izy? Mba tsy handiso fanantenana an'i Jesosy izay nanolotra ny ainy ho fato antsika dia azonao atao ny manolotra ny fiainanao azy dia n'izao. Aza mangatakandro, aza manjeny andro lava ka mieritreritra fa mbola ho lava ny fotoana fa izao ny fotoana mety indrindra anoloranao ny tenanao, anoloranao ny fiainanao mba ho tapahan'i Jesosy dia izy no hiaro anao, izy no hitaridalana anao ka raha ho avy izy dia tsy ho adinona ianao fa ho raisiny hiaraka aminy any amin'ny fiainana mandrakizay ianao dia hiaraka aminy mandrakizay. Dia tadidio fa ny zavatra izay tianao no mandany ny fotoananao sy ny mameno ny eritreritrao eo amin'ny fiainanao dia te hanontany aho inona tokoa moa izany mameno ny fiainanao? Sao dia variana amin'izao fiainana mandalo izao ianao fa afatoy mandrakariva any amin'ny Kristy ny sainao, afatoy aminy ny zavatra ataonao rehetra dia izy hitaridalananao, hanome anao ny fanamasina mba hanananao fahendrena ho vonina sy hiomana amin'ilay fiaviany tsy ho ela intsony. Dia hitahany mantoanto rehetra ny Tompo amin'ity anio ity dia hanao fanandramana vaovao. Dia indreto indray isika zatovo namana tafavory tafangona andinika ny ten'Andriamanitra handray lesona sy loharano ao anatin'izany ten'Andriamanitra izany. Lohateny anankiray mampirisika antsika mibaiko antsika no iarahantsika midinika manao hoe miala amin'ny fanao ratsy. Zay zany mibaiko. Miala amin'ny fanao ratsy. Indray tokoa nge dia misy fanao ratsy efa hita hoe ratsy fa tsy miala mihitsy sika. Dia misy fanao tsara tokony atao fa tsy ataontsika mihitsy. Ary zany ny zavatra mitranga amin'izao vanim-potoana misy antsika izao amin'izao andro farana izao. Ny ratsy indray lasa ohatrany hoe tsara. Dia ny tsara indray lazaina fa ratsy. Ary zany ny zavatra tena mampalahelo an'Andriamanitra indrindra ary mahatonga ny Jesosy tsy maintsy ho avy satria rehefa izany no mitranga dia izany no antsoina hoe fa vetavetana, izany hoe ho avy Jesosy hanafoana an'izany rehetra izany. Afatra ho antsika, baiko antsika ary ampitiavana amin'ity sabata ity, miala amin'ny fanao ratsy. Amin'ny ankapobeny nge dia fantatsika ilay ratsy. Ity fanao ity dia tena ratsy izy ity fa tsy hita moa fa namana manao azy ity daholo dia
sao dia masosotra tsy te hiavaka dia aleoko mba atao eny le izy aloha zany ohatry ny mifoka sigara ihany mifoka sigara dia miteny mihitsy zareo hoe le izy aloha tena mampikohaka fa hohanina ihany ratsy ary na ny fony ary dia milaza mihitsy hoe tsy tsara aminao ty miala mifanao ratsy marobe mifanao ratsy mila mandray fanapahan-kevitra tsika andevaka itsika nge ny voalaza ao amin'ny samoel voalohany toko fafito andininy fahatelo dia izao ny voalaza samoel voalohany toko fafito andininy fahatelo aroy samoela tamin'ny taranak'Israely rehetra raha miverina amin'i Jehova mifonareo rehetra tokoa ary ianareo dia ario hiala aminareo ny andriamanikafa sy ireo astarta ka ampiomany ny fonareo ho an'i Jehova ary aoka izy ihany no otomponareo dia amonjy anareo amin'ny tanan'ny Filistina izy zany no tenin'ny Samoela ilay zanakiana nresantsika farany teo tena nijoro an'Andriamanitra izy miverena amin'i Jehova ianareo zany hoe ny fialana amin'ny ratsy zany dia fiverenana amin'i Jehova raha misy miteny amintsika zany hoe miverena amin'i Jehova ny dikan'izay dia zao tsy hoe makany am-piangonana fa miala amin'ny ratsy fa tsy misy dika ny akanesantsika ny am-piangonana raha toa ka fikiritsika ny ratsy kanefa dia zany ny zavatra misy ny fiangonana andehanana ihany fa ny ratsy ihany koa fikirina zany le zavatra tena mampalahelo an'Andriamanitra indrindra miverena amin'i Jehova ianareo amin'ny fonareo rehetra dia miala amin'ny ratsy ary io avokoa hiala aminareo ny andriamanikafa sy ireo astarta zany hoe misy zavatra ariana zany tsy haiko inona tokony ariana fa misy zavatra efa ariana tokony efa esorina efa hita hoe tsy mety esory ireny misy zavatra miala rehefa miaraka amin'Andriamanitra mety tiatsika le izy mety marary amintsika le izy fa andramo esorina sy alana nge fa izany natsona hoe miala amin'ny ratsy dia ho hitanao fa amonjy atsika Jehova zay ny teny farany mantsy ny vaky teny farany dia amonjy anareo amin'ny tanan'ny Filistina izy zany hoe ny Filistina dia fahavalo rehefa miala amin'ny ratsy isika dia amonjy atsika amin'ny fahavalo Andriamanitra raha antsika mifiainana dia ohatrany hoe resy lavo zany ohatrany hoe resy ny fahavalo mandrakariva ka tsika tsy miala amin'ny ratsy fa ianao io raha vao miala amin'ny ratsy ianao satria le ratsy efa fantatra hoe ratsy dia hitanao fa anomboka andresy ianao anomboka entiny zavatra ataonao manomboka misongadina ianao eo amin'ny fiainana miaraka amin'ireo tanora namanao dia anomboka hiavaka ianao satria nahoana mamonjy ianao Andriamanitra no ianao miala amin'ny ratsy matetika iny antony tsy fahombiazantsika dia tsika tsy miala amin'ny ratsy dia zay le fampirisihana zany hoe miala amin'ny fanao ratsy na zany raha ny lamody rehefa hita hoe ratsy dia tsy maty antoka ianao raha toa ka tsy manao an'izany ny ilaina amin'izao fotoana izao indrindra amin'izao fotoana izao indrindra dia ny fifoazana amin'ny tena fivavahana vokatry ny fo zany hoe rehefa mivavaka amin'ny fo isika dia tafala amin'ny ratsy dia ho hitanao fa ho mpandresy ianao ho resy ny Filistina ary dia ho resintsika koa ny fahavalontsika ankehitriny irariko mba ho azonao zany afatra izany dia anaovanao fanandramana indray ka dia andray fanapahan-kevitra tsara ianao hiala amin'ny ratsy vao manaraka indray sia fifaliana ray franco viloma tompoko Andriamanitra nahary izao tontolo izao izy anie Andriamanitra nao ny olombelona sika rehetra izao diny avokoa izy anie Andriamanitra lay tiantsika
Andriamanitra zay tena be fitiavana izy ane Andriamanitra lay tiantsika Andriamanitra nahary izao tontolo izao izy ane Andriamanitra nao ny olombelona sika rehetra izao tiany avoko izy ane Andriamanitra lay tiantsika Andriamanitra zay tena be fitiavana Andriamanitra misaotranao indreto izay zanakao miveranao zahay manandratra anao laisondifonay anjakao fa tena babony fitiavanao atolotray vanao manontolo ny fiainanay izy ane Andriamanitra nafoiny zanany lalahy tokana de tsy zafaty Jesosy Kristy izy ane lay nitaly io tan'olombelona sika rehetra izao navotany izy ane Andriamanitra lay tiantsika Andriamanitra zay tena be fitiavana Andriamanitra misaotranao indreto izay zanakao miveranao zahay manandratra anao laisondifonay anjakao fa tena babony fitiavanao atolotray vanao manontolo ny fiainanay Andriamanitra misaotranao indreto izay zanakao miveranao zahay manandratra anao laisondifonay anjakao fa tena babony fitiavanao atolotray vanao manontolo ny fiainanay dia ampifaliana indray ry mpiara-mianatra namana isany no ifankahitako sy ifandraisako aminao amin'ity fiarahantsika mianatra ny lesona faefatra izay nampitondrainy alohateny hoe miara-miasa amin'Andriamanitra ity ny faniriko dia ingany ny fanain'Andriamanitra mba hambomba antsika rehetrarehetra na izazy miteny na ianao izay mihaino amin'izao fotoana izao koa mialohan'ny fampiresantsika iarahantsika mandinika miara-mianatra ny lesona dia andehantsika hiaraka hivavaka Andriamanitra rainay any an-danitro misotranao izahay fa afaka miaona indray amin'ny alalan'izao fandarana manokana sy mahafinaritra anay loatra izao dia ny fiarahanay mandinika mianatra ny teninao mamela ny helokay ary aoka ny faneno masina no hitarika anay ary hanome lesona sahaza ao anay ary tsy ho mpiainy fotsiny izay fa ho mpakatony teny ka hampiarinay eo amin'ny fiainana andavanandronay izany mandritra ny fotoana izay mbola hivahiny ihany any amin'ity tany ity ka hiandrasana iny fivina tsy ho ilay intsony dia apetraka ampelantananao izao fotoana izao nivavaka tononona sy agnatana aminara Jesosy avy any amen. Ry mpiara-mianatra namana isany
miara miasa amin'Andriamanitra no lohateny zay nodiniantsika rahantsika midinika amin'ity androany ity ary nametrahana andiny fototra zay natao tadidiana de zay voasoratra amin'ny boky Jaona toko 17 ka andiny 7:30 sy 5:30 zay manao hoe didy vaovao no omeko anareo de no mba hifankatiavanareo eny ao ka tahaka ny tiavako anareo koa no mba hifankatiavanareo kosa izany no fantaran'ny olona rehetra fa mpianatra ianareo raha mifankatia izany andiny fototra izany tokoa no ifantohan'ny lesitsika amin'ity zay maneho ny tantarany Abrahama ilay lelan'Andriamanitra zay nanaiky ho irak'Andriamanitra hatrany ambolony tokoa mantsy de naniry ny ampiasain'Andriamanitra anatanteraka ny iraka Abrahama ary fantatra teo amin'ny tantara fa tsy ela koa de nanjary mpiara-miasa matoky tokoa tamin'Andriamanitra izany lelan'Andriamanitra izany ary zay no resantsika hodiniantsika ao anatin'izao fotoana iarahantsika mianatra izao manerana nyity lesona ity manerana ny fototry ny lesona zay raha mianatra de ahitantsika toetra telo mampiavaka ngeza be zay tokony alaiko tahaka koa ary alainao tahaka zay nananany Abrahama de ireto avy ny fitiavan'ny Abrahama nampiatrano vahiny eo ihany koa ny fitiavana mpiarabelona sy miaro-nodidina azy ary ny tena goavana indrindra de ny fitiavan'ity lelan'Andriamanitra ity ny fivavahana ary ireo rehetrarehetra toetra telo ngezabe ireo no nanampy an'ny Abrahama atanteraka ny asa zay nanondran'Andriamanitra azy hojerentsika ary ny voalohany zay hitantsika amin'ny bokin'ny Genesis toko 20 ka ny 1 ka hatramin'ny 10 no ahitantsika ny toetra voalohany zay nisy hoe fanomeza mpahasoavana ngezabe nananany Abrahama de ny fampiatranomba iny raha fiheziko zany de zao hoe izy rehetra manana faniriana hiara-iasa amin'Andriamanitra de tokony hanana zany toe-tsaina tia mampiantrano vahiny izany fa inona tokoa no zavatra nitranga tao amin'ny tantara eo amin'ny Genesis toko 20 de ahitana fa Jehovah nisy eo tamin'ny Abrahama teo ankazon'ny terebitany Mamre rehefa nipetraka teo ambaravarany laina izy satria nafana loatra ny andro eo tokoa ngamba no azona mahazo rivodrivotra ilaina zany mba mivoaka maka rivodrivotra rehefa mafana am'izao vanim-potoantsika zao moa sady miangy iainantsika am'izao fotoana zao de tena mafana tokoa ny andro de mba nivoaka teo ivelan'ny lainy Abrahama ary izao ny zavatra nitranga eo amin'ny 12 indro nisy vahiny nandalo mpivahiny telo lahy nandalo tsy fantony hoe iza io fa saingy zao araky ny efa toetrany efa fanaondra-teo ny mikarakara vahiny sy mampiatra ny vahiny de tsy nisalasala izy fa niditra an-tsehatra nanao dingana voalohany Abrahama mba andraisana reto vahiny reto niazakazaka antsena azy ary nanapa-kevitra fa hikarakara reto vahiny telo reto zao ny zavatra nitranga niazakazaka izy niankohaka tamin'ny tany ary niangavy an'izy ireo hoe aza de mandalo fotsiny rehefa miatrano de nikarakara izany vahiny zany Abrahama ary mpiara mianatra namana izany toe-tsainy Abrahama zany de anisany nanampy be dehibe an'ny Abrahama mba ahatonga azy atanteraka ilay iraka nampanaovan'Andriamanitra tena fantatry Abrahama ny asa nandrana azy de nizara amrehetra ny fahalalàn'Andriamanitra eo ny vontontolo efa tafalenika lalina loatra teo amin'ny fanompoan-tsampy izay nanodidina azy ary zavatra nisy izay toetra ny Abrahama zay de natratra ny olona rehetra ivelany tokantranony izany hery miasa mangina izany tsy nijana tao tokantrano fa nataiza nanorenany lainy dia nanorenany alitara naovan'ny fanatitra ka zay rehetra nandalitra am'izay toerana nisy any Abrahama de nahatsiaro fa nisy lelan'Andriamanitra nandalo teto ilay fampiatranom-bahiny de nitondra soa ho an'ny Abrahama nitondra soa ho an'izay manodidina azy ry mpiara-mianatra namana hatrany am-boalohany tokoa de tena tsapanyity lehilahy ity fa niantso azy Andriamanitra mba amita ilay iraka fantatsika tsara fa tsy mbola nananjanaka izy mivady fa noho ile fampiatranom-bahiny io de nahazo teny fampanantenana izy fa hanananaka ny vadiny ary zay ny ilazany nylay vahiny nanao hoe moa misy zava-mahagaga
zay tsy hainy Jehovah. Zay ny toetra voalohany, ny toetra tia mampiatrano vahiny. Ny rehetra zay manam-paniariasa amin'Andriamanitra de tokony anana zany fanomezam-pahasoavana mampiatrano vahiny izany. Ny toetra faharoa, anisan'ny tena zava-dehibe enikio, dia ny fitiavany Abrahama ny olona rehetra. Toetra tsara ngeza be zay manokana teo amin'ny Abrahama ity fitiavana olona ty. Fantatra tsara fa mpanotana kamaroan'ny olona tao Sodoma sy Gomora, ary lavitra azy ireo mihitsy izany hoe tianao fahalalana anao tsara zany, kanefa na izanatsana azy de feno fitiavana azy ireo i Abrahama. Tsy nanavakavaka izy, tsy nanavakavaka firazanana na lahy na vavy na fiteny na fivavahana, fa tena tiandreo olona reo. Ny zavatra nitranga mantsy tapa-kevitra Andriamanitra fa andringana sy andrava ny Sodoma sy Gomora, satria fantatra fa hoe efa tena feno loatra ny faharatsiana zay nisy teo amin'ny toerande. De zao ny zavatra nitranga no fitiavan'Andriamanitra ny olona rehetra, de tamin'ny mpanetitena lalina sy fanajana lehibe no nanaovan'ny Abrahama fangatahana tamin'Andriamanitra, anao fifonana, anao fanelena lanana amin'ny Sodoma sy Gomora eo anatrehan'Andriamanitra. Noho izany fitiavana ny olona rehetra teo amin'ny tanàna zany dia azo antoka fa nanao an'izany tokoa i Abrahama. Ary zay ny zava-dehibe hoe maneho ny toetrany Kristy mihitsy, ilay toetrany Abrahama amin'ny fitiavana ny olona rehetra. Fantatry Abrahama fa afaka miverina amin'Andriamanitra amin'ny fibebahana ny olona anankiray, anjaranao ny mivavaka ho azy, anjarantsika ny mitaona ho azy ireo. Izy raha teo moa de nanana mpitiavana lehibe ny mpanota, ary nafantatra tsara fa raha mbola velona ny olona anankiray na de faran'izay ratsy indrindra azy, de mbola azo antenaina ny ovany ho tsara, indrindra indrindra raha ny olona fitiavana izy, indrindra indrindra raha hoentinao ambavaka isan'andro isan'andro izany olona izany. Tena lehilahy izay tia ny olona rehetra i Abrahama. Ianao koa azonao tao ny manao an'izany aloha, mba mianatra an'izany. Rehefa nanao moa anao de anjaranao ny manohy izany fitiavana ny olona rehetra zay. Fitiavan'ny toetra fahatelo zay nanan'ny Abrahama amin'ny Genesis 20 manomboka amin'ny 1:7 ka hatrany 2:30, de manamafy an'izany koa Jakoba 5:1-4 fa ny fivavaka ny maro de mahery indrindra. De ny toe-tsaina votombavaka nananany Abrahama. Niza manam-paniriana hiara-iasa amin'Andriamanitra de tokony olona vonona mandrakariva manana toe-tsaina votombavaka, mivavaka amin'ny fotoana rehetra, tsy misy mahasaka anazy. Ny resaka ny fanaovan'ny Abrahama sy Andriamanitra ry havana de ohatra ny fanehoana ny atao hoe vavaka fanelarelanana. Ao amin'ny toky tokoa mantsy i Abrahama de nanana fanelanana ny mpony Sodoma teo anatrehan'Andriamanitra. Ny zavatra tiana ambara de zao: tsy hisy asa omby ho tanterahinao sy tanterahiko raha tsy manao karazana zany karazana vavaka fanelarelanana zany isika tsirairay avy. Nianatra ny tiany mponina tao Sodoma sy Gomora sy ireo tanàna manodidina azy i Abrahama, niezaka nanana fo matoky sy marina tamin'ny vavaka nataony izy, ary zavatra tsapa de tena nisy fiatraikany izany rehetra. Ny vavaka ao andrem-pona tao Sodoma izy, ka de nahatonga ny Abrahama nitalaho fatratra toy izany de noho ny fitiavany ry fanahy izay ho very. Ry mpiara-mianatra namana, araka ny mitaritarana sika de zao ny voalazany hoe naneho fanetretena sy fikirizany Abrahama tamin'ny vavaka nataony, ary de notohizany mandrakariva zany vavaka fanelarelanana nataony zany. Ambara veriny manty fa tsy ahita fombiazana eo amin'ny asa isika raha tsy misy ny vavaka. Dadio zany fa rehefa avy miona amin'ny olona iray ianao, rehefa avy mba mampita ny baiboly, mampianatra ny baiboly amin'ny olona anankiray ianao, de azadiny ny mivavaka ho azy ireo ao aoriana zay fotoana zay. Zavatra azo antoka mantsy de miaino tsara ireny vavaka ireny Andriamanitra, ary tsy ny teny lazaintsika na ny fahaizantsika mandahateny akory no andresy lahatra ny olona, fa ny fanahin'Andriamanitra zay ingatahanao amin'ilay vavaka zay tonononao amin'ny fotoana rehetrarehetra. Ry mpiara-mianatra namana,
andao re mba anandrana anana zany toetra telo zany toetra voalohany nananany Abrahama dia ny toetra zay tia mampiatrany vahiny. Ny faharoa ilay toetra tia ny olona rehetra, ary ny fahatelo ilay toetra votombavaka. Rehefa ao aminao zany rehetrarehetra zany de ho tsapanao ny asana andrahana anao. Fantatsika tsara tamin'ny androny Abrahama amin'ny Genesis 7:10 dia zavatra antrany tena vitsy loatra ny olona zay novonjena. Tsy manahitra ny Abrahama zany, tsy mahataitra atsika zany, fa ny asantsika dia ny manao ny afatra, mitory ny afatra. Ny fanirian'Andriamanitra dia ny atonga ny olona rehetra voavoniny zay zany ny drafi-pamonjeny, tsy misy na dia ray aza ho very. Fa saingy izao malalaka amin'ny safidy ny olona tsirairay avy, na izy hanaiky na izy handa, fa ny mitaona ny olona zay no anjarantsika. Ny anjarantsika zany dia ny mitaona azy ireo, ny anjarantsika dia ny manao ny asa zay nandrahana antsika tsirairay avy. Ary zay ny asa nandrahana ny Abrahama hoe tsy maintsy manatanteraka ianao, tsy azonao atao ny maniry olona, nao oviana nao oviana, fa ny anjaranao kosa dia manatanteraka ilay asan'Andriamanitra. Amarana antsika azy ary. Dia izao amin'ny Genesis 4:20 verina kely amin'ny Genesis 4:20 sika dia ny toetra anankiray tsy azo adoloana ihany koa nefa zay nanan'ny Abrahama dia ny fileferana eo amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Lehilahy anankiray zay tena manana toetra mahay milefitra eo amin'ny sitrapon'Andriamanitra, i Abrahama. Ina mantsy ny zavatra nitranga rehefa naray antso avy any amin'Andriamanitra izy, antso zay nahavery hevitra azy. Ina le antso manao hoe mandehana miala amin'ny taninao sy ny havanao. Dia mety azo i Abrahama ataony mododiny tsy fantatra le antso, mododiny tsy hita le izy rehefa avy eo, fa tsy zany nataony, fa nanaiky izy ary dia nikely ilay antso, nikely ny lefitra teo amin'ny sitrapon'Andriamanitra, nampileferina tamin'ny sitrapon'Andriamanitra ny sitrapony. Ry mpiara-mianatra namako, raha te hiara hiasa amin'Andriamanitra izao sy ianao dia tsy maintsy mampilefitra ny sitrapontsika isika eo amin'ny sitrapon'Andriamanitra iriry ihany. Ka dia anjaranao ary mitaona anao satria ianao dia antsoin'Andriamanitra ihany koa ho mpiara-miasa aminy, dia andeha re ampilefitra ny sitrapontsika eo amin'ny sitrapon'Andriamanitra isika, dia hainy ny mitari-dalana antsika tsirairay avy amin'izay lalana hitondrany antsika. Satria isika dia nirahina mba hity ny olona rehetra, nirahina isika ilaza ny afatra, ary nirahina isika anao vavaka fanelanelalana sy mbanana fanomezam-pahasoavana mampiatrano fahiny. Ry mpiara-mianatra, ny toe-tsain'ny mpamonjy no toe-tsaina nanesika any Abrahama. Toe-tsain'ny mpamonjy mantsy dia tia ny olona rehetra, fa toy izao ny tiavan'Andriamanitra an'izao tontolo izao nomeny ny zanan'ilay tokana mba tsy ho very izay rehetra mino azy, fa nanana fiainana mandrakizay. Izany fitiavana zany koa no ho iriko mba ao anatinao, mba ahafahanao mahatanteraka izany asan'Andriamanitra izany. Ka dia samy havita isika rehetrarehetra. Marina fa voadidin'ny olona zay tena feno faratsiana ny tontolo manodidina antsika. Ary be dia be aza ny olona nefa miazakazaka mankany fandringanana ary efa hikatona amin'ny varavara-pahasoavana ny faratsiana. Fa saingy izao noho ny aminao dia azonao atao ny misintona ireny olona ireny hiverina eo amin'i Jesosy, ilay an'ny mpamonjy sy mpanavotra azy. Ka dia hita ianao any Andriamanitra, hombanao any Andriamanitra amin'ny fiainanao andavanandro. Ka dia anananao izany toetra zay nananany Abrahama zany. Averintsika indray mandeha, amafisitsika indray mandeha ilay toetra ny voalohany, fananana ny fanomezam-pahasoavana mampiatrano vahiny. Ny faharoa dia ny fitiavana ny olona rehetra. Ny fahatelo dia tia vavaka ary mahay mampilevitra ny sitrapon'Andriamanitra, sitrapon'ny tenantsika eo ambanin'ny sitrapon'Andriamanitra. Hombantsika rehetra ny Andriamanitra. Ka dia maneritra fiaonana aminao amin'ny manaraka ny tompony hombantsika rehetra. Ka dia ankehitriny dia amporisihiko ianao, anao indray ny fanatitra ny sekoly sabata, satria mila tohanana ny sekolitsika, mila tohanana izao sekoly misy antsika izao. Ka dia manasa anao indray anatsotra ny tananao, anatanteraka ny fanatitra ho amin'izany isika.
andriamanitra rainay izay any an-danitra misaotranao izahay fa tsapanay loatra fa tianay ianao na dia mpanota aza izahay dia mbola atsoanao hiara hiasa aminao ka dia mangataka ry izahay mba hanananay ireo toetra izay nananany Abrahama ka ny fanahinao masina no hitaridaranay mba hanananay ny toetra mahay mampiatrany vahiny tia ny olona rehetra ary manana toetsaina votombavaka isan'andro san'andro ary indrindra vonona ny ampilefitra ny sitraponay eo ambanin'ny sitraponao Andriamanitra dia hitanterao aminay izany ary hitanterao amin'ity mpiaino ihany koa izany ny fanatitra izay nataony teo anie dia ingeny mba hitondra soa mandrakariva eo fampandrosoana ny asanao ny vavaka dia tononinay sy angatahana aminara Jesosy amen. Mianatra eo tongotrao